tsy voandroany ny insécurité na manam-panao gazety fa hatrinay le zao ary manerana ny nosy fa ireny moa zany tranga hitatsika le tany Tomasina de le maire nisy ny tifitra fa mandry anjiranantsy ny vahoaka malagasy ary sorananareo amin'ny fandarana salamo zao tsy ny salasala satria mety misy sasany mieritreritra hoe tabola resaka nefa tena fiainam-pirenena le izy satria aina no jereny eto de fananana sy ny sisa voalohany indrindra ny asan'ny fanjakana de miarina ny olona sy ny fananany fa anatin'izay de misy olona misy ny système de misy le toerana de misy olona miandraikitra voalohany azy io fa matetika atsika tonga de mandiso ny mpitandro filaminana fa raraka ny le décret 84 056 zay mahakasika ny OMC zay nihavoziny izy io tamin'ny 2002 de lasa décret 2002 058 zay mahakasika an'izay organisme mixte de conception zay de ny premier ministre lehibe ny gouvernement no président ny OMC NAT aty ambony zany au niveau du gouvernement de rehefa midina izy io satria tsy voatery ny faritany fa tonga de midina any amin'ny région de ny préfet no président ny OMC régional de misy mifanaraka an'izay le structure satria misy ny EMONAT miaraka amin'ny OMC NAT de aveo manaraka azy eo ny EMOREG de rehefa any amin'ny district agny izy de ny chef de district no misana voalohany an'izany OMC zany de misy ny EMO district raha tokony ho izy mbo tokony misy any amin'ny commune rurale zay tokony chef d'arrondissement administratif no misana an'izany OMC zany de any amin'ny fokotany moa évidemment sy maintsy ny chef fokotany no misana an'izay zavatra zay ireo olona reo no premier responsable amin'ny resaka fandaminana sy ny fandriam-pahalemana satria anatina démocratie tsika de misy ny antsonina hoe principe de primauté des autorités civiles aux autorités militaires fa isika zany manana tendance tonga de iteny hoe andraikitra ny mpitandro filaminana io miazy zany tonga de miakolpa na manam-panao gazety no teneny koa eto hoe misy namanay marobe misana an'izany asa zany de tokony raisina tanana le andraikitra fa tsy une excuse tonga de sahanina le fandriam-pahalemana satria misy ny politique générale de l'état zay miteny an'io resaka sécurité io tsy mila baikotsony tsy mila miandry olona voatsantokantsika na voatifitra na inona fa apetraka le conception de apetraka mandavanandro fa tsy misy dona na voina mahazo zay vao hivory fa tokony mipetraka zany politique sécuritaire zany de miantso ireo tompony andraikitrisa ambaratonga zany handray izay andraikitra zay satria ny any sasany mpanao politika de miteny hoe ny filohan'ny pirenena hono ny premier responsable amin'ny sécurité de diso zay fa tsy zay ny tenen'ny texte fa le mitantaraiko rehetra teo reo no premier responsable de atolotra ny mpitandro filaminana le conception na le stratégie de ry zareo no manatanteraka azy mba tsy hisiany toy izao satria ny olana eto de zao na manam-panao gazety efa midepasy ny kolotsaina mahamalagasy ny zava-misy satria ny taolo ny ray aman-drenitsika hatram'izay de nampianatra antsika hoe mamy ny miaina aleo matrapitsy tao maty androany lahy tokana ny aina fa maninona itsika no mandatsakaina de misy mieritreritra zany sur le plan psychologique na sociologique na politique hoe fanahiniana le fifamonoana mba nomezana tsiny hoe io fa mitavozavoza ny mpitondra tsy voavany mpitondra le zavatra nefa diso zany tsy ainy gasy no vonona ry zareo hanamelohana mpitondra anankiray fa tsy any misy afaka manao critique sika de mamonjy fandarana salamo zao de manera-po zany miteny zay tiana tenenina amin'ny zavatra tsy mandeha fa kosa le hamon'olona mba hitenenana hoe tsy mahomby le fitondrana de zany tena zavapady zavadoza amity tany ty indrindrandrindra amin'ny fahendrena malagasy amin'ny mahasamy malagasy itsika ka raha veriko foana tokony samy mandray andraikitra ara teknika igny teneniko fa misy koa ny tompony andraikitra amin'ny resaka sécurité na manam-panao gazety de ao reo ray aman-dreny ara-drazana zay mpitazoazo manga sozabe sy ny olombe mba tokony ananatra ny ankohonana sy ny olona fehezina ao reo ray aman-dreny ara-panahy fa misy zany pasteur sasany moa de tsaiky na pasteur inona izy io fa de zavatra hafa mifanohitra amin'ny maha-pasteur azy no tabatabany amin'ny télé sy ny sisa nefa tokony hataony de mampianatra ny ondriny miteny amin'ny ondriny hoe anaty didy folo miteny aza mamon'olona fa tsy anao ndray no haprisika ankolaka na hihomehy
na mikopakafo rehefa misy olona maty eto fa raisiny andraikitra zay manandrify anao misy andraikitra ny mpanabe misy andraikitra ny mpitandro filaminana araka ny teneny misy andraikitra hatra am'se fokotany sy ny sisa mila verina le éducation civique mila verina ny éducation biblique sy ny sisa ka raha fa samy mandray ny andraikitra manandrify azy zay de mba misy zavatra mihena eto fa ny olana atsika mifanome tsiny fa tsy mifanome tanana de lasa mahazo laka ny ratsy ny teninao hoe reto avy ny tompony andraikitra tokony hitarika an'le resaka tsy fandriam-pahalemana ny dikan'izay ve satria tena mirongatra le izy tsy voafevy zany le izy sa hoe ka misy andraikitra tsy voaray agny na manam-panao gazety zay no tonga avako eto zay no nanaovako miakolopa satria ny olona mitazona an'izany toerana zany de ray koro amiko zany président zareo misy fotoana zay sasany famaly amiko hoe maninona no lasa tsika samitsika mifanitsoka tsy mifanitsoka fa maninona tamin'zahay nanao chef de district sisy zavatra tsy alamin'io tamin'ny district fehezany satria zay manaraka le texte de mamaky hoe atraizany limitiko atraizany zavatra azoko atao de inona za am'ty toerana misy ahy ty nanendrena ty de raisina zay andraikitra zay tsy miandry téléphone avy aiza tsy miandry ninninona sala am'izay mpitandro filaminana force de sécurité moa ny fitenenana azy am'izao misy tena miasa fa misy kosa matoa sainy jiolahy sy ny dahalo manatsatoka olona amin'ny tany asanao de mety misy zavatra tsy ampy ao fa raha za zany mpitandro filaminana de mahita olona manatsatoka antsy eo de misy basy aty amiko de mbola hiantsony lehibeko ve za sa irahan'le galoko sy ny teniko sy ny basy aty amiko tonga de mandray andraikitra na farafaratsy manamitra rehefa tsy asa hitifitra manamitra an'le olona mamono olona zay ve ny zava-misy eto Madagasikara de anjaran'le olona sy ny vahoaka sy isika mpitandro filaminana no mamaly an'izay fanontaniana zay misy koa fotoana mandray andraikitra le mpitandro filaminana fa tratriny antsoina hoe initiative malheureuse hoe maninona laisany raha ny andro baiko fa sy tonga de nanao de iandro baiko foana ve le olona vao anao ny zavatra tokony ataony de izay le ambaratongana fahefana sy ny toerana misy de tokony jerena ao anatin'ny texte fa tsy hiandry ny président de république ndray zany misy tombokantsany tamatavy de handeha hoany izy de any mangatamboagny koa voany maire agny de handeha hoany ndray zany hanao an'izay de misy olona mantsy miroritra an'izay zavatra zay hoe mahatonga ny olona sy mandray ndraikitra nge ka ataon'ny président daholo ny asany ka tsy ataonareo le izy fa maninona ny asako na manam-panao gazety tsy ataon'ny président satria nahavitako tsisy fay vitako hatramo farany satria fantako ny texte de fantako zao ny dikany directeur ianao mantsy ny teny teo directeur de fantako ny dikany directeur hoe hatreto ny asa tokony ataoko ty ny zavatra tokony soratako ty ny zavatra tokony anaovako terrain sy ny sisa tsisy président zany hisalovana ny asako na hanao ny asako satria vitako ny aha fa raha samy manao an'izay daholo ny rehetra de mandeha ny mihodina ny antsoina hoe machine administrative ny olana de tina manam-panao gazety fendrofendroy ny Facebook sy ny mpanohitra ny mpiasam-bahoaka hoe nareo misolelaka nareo manampy fitondrana ka iza zany ny hampina de mitenena amiko nareo mpanohitra zany manana birao ve nareo de mahavoalohany karaha mana isam-bolana de mpiasan'ny mpanohitra ve zay sa mpiasam-bahoaka sa mpiasam-panjakana de tokony zay no halentika anatin'ny sofotsika sy ny saitsika mpiasam-panjakana rehetra iraky ny ty Madagasikara ty inona ny mahamenatra raha tenenin'olona hoe manohana ny mpitondra io nge ny mpitondra nanao fianianany araka ny lalam-panorenany io ka zay ka ny politika ny mpitondra no ataotsika ety plan émergence Madagasikara émergence UEM anatin'izay le resaka sécurité sy ny développement sy ny sisany décentralisation etc ka inona no apatahotra raha miteny hoe io ny fanjakana misy de inona daholo ny antsoina hoe fanjakana de ny fisian'le vahoaka de io pouvoir souverain io fanjakana mahefa io mpitondra mahefa io de ny territoire atsika ny faritra misy atsika ty Madagasikara zay ny antsoina hoe fanjakana raha olona nianatra droit constitutionnel dikan'izay zany tsy tokony hamenatra tsy tokony harahina le fendrofendro hoe nareo angeka manohana ny mpitondra ka izy ny hotohanany eo politique générale de l'opposition ve no voasoratra eo sa politique générale de l'état l'état c'est qui de izy ny teneniko tao zany les 3 éléments constitutifs de l'état fa am'izao zany lasa le mpiasam-bahoaka tokony hampodina le machine administrative no misitrika ny sasany moa de tena manao politika de ny sasany moa zany tsy fantatra koa na tsy fantatra na tsy hainy le asany de ny sasany tsy fantatra na mamaky texte izy io na hoana ny sasany manaiky be fahatany am'le fanendrena fa tsy ataon'le izy satria le tira croisé jereo moa no mahazo anena manam-panao gazety am'le resaka Facebook sy ny réseaux sociaux
velezina fa za tsy hiova satria fantako ny dikany asako zay teneninareo na misy lelaka na manao rolady amin'izy na inona ny asako ny ataoko fa za tsy misy lelaka amin'izanizy fa raha mitovy amin'ny ataoko daholo ny ataon'ny mpiasam-panjakana rehetra 50% ny machine io mihodina na manampanao gazety fa ny sasany aminay matahotra fitsaram-bahoaka amin'ny Facebook, matahotra réseaux sociaux, matahotra mpanohitra satria mpanohitra miteny hoe kely sisa de miongana ny fitondrana na miongana ange ny fitondrana na tsy miongana anao fonctionnaire foana tokony ataonao ny asanao raha hainao ny asanao raha hainao ny texte de na iza miady eo ny mpanao politika de ataonao ny anao fa zany tsy jerena hoe miaro aniza non ny fanaovako ny asako de fiarovako ny tanindrazako fiarovako ny vahoaka de anatin'izay voaro koa moa zany mpitondra fanjakana satria ny olo tendreny de mahavita ny asany fa misy ihany koa andriamatoa Paolo le hoe raha tsy hitanisa fotsiny ny nivon-distrika ny préfet hoe amin'ilay resaka politika zany hoe tsy hita hoe atraiza zany nofetran'le asa amin'ilay resaka politika hoe mangataka lalana anao fihetsiketsehana de tsy amena lalana sy ny sisa tamin'ny valomaritra teo zao nisan'izany teto andrenivohitra hoe tsy namena lalana ka ino moa zany samy manana ny méthodeny samy manana ny fomba fiasany fa misy zavatra miprimé io na manampanao gazety de le resaka ordre public le ordre public io mantsy na iza mitondra miteny hoe maninona zay poretina de tamin'ny andronao ve nabanakanao le izy anao nitondra fa samy fanitondra teo daholo angery zalahy reo de nabanaka anareo ve le izy hoe azo andehanana ny amin'ny 13 mai azo andehanana ny eny Ambojatovo azo andehanana ny eny Andalambe misy mpitondra taloha mahasamy miteny hoe reto mpitandro filaminana reto de miasa ho an'ny mpanao politika de izy taloha zany niasa ho aniza ho an'i Jesosy Andriamanitra sany niasa ny ambinanao sy ny ordre public-nao fa raha fa tsy eonao zany de fantatraon'olo izy maninona taminenao teo tsy nadanadananao ny Ambohitsirotra sy ny Avoloha tokony tsy nasiana garde zany satria ny mpitandro filaminana sy ny sisa ka zay le izy namanambiny tsoa hoe rehefa tsy eo de mahita ho tenenina raha mbola ho eo de mahita ho tenenina fa mafy ny mitondra fanjakana zany fa tsy moramora satria anao tsy maintsy mamaha olana zay averimberiko foana hoe eo amin'ny 7 eo ny département ministériel de tokony ho solution io 7 fa moa ve tena solution izy amizao sa mampiditra problème ka raha vao misy tsy midemary na ny préfet na ny chef district na izy io na ny directeur régional rehetra na ny ministre rehetra na ny SG rehetra vao misy tsy midemary anatin'ny olona ray o telo efatra tsy midemary na manambiny tsoa ny ao anatin'ireo département sy ny service régionaux sy ny sisa reo de tsy midemary le machine misy zavatra mihitsika eo de inan'le mampihitsika azy de le niteneniko zay hoe matahotra de sasany tsy mahay ny asany de sasany matahotra critique sy ny sisa de maninona zany raha mijanona misy sasany zany namana ambiny tsoa mahasamy teny hoe fa tsisy zavatra mandengy anatin'le fanjakany de maninona enao zany premier obstacle ao avy aminao zany le tsy mampandeha azy satria enao nge voatendry ao de enao mahasamy teny hoe misy fa tsy mandeha tena fa tsy tatsony atao amity sy ny sisa fa ny angatany amin'ny fitondrana foibe sy le mpanatateraka de meo moyen zay tokony azo mena moyen de tsara zany le tany vato tamin'ny resaka faditserana an'igny mba meo prime koa zay miasa mafy fa samy mazoto daholo ange zay reto amin'ny resaka prime ty sy ny sisa zay ny antsona hoe motivation ny amin'ny asa fa mety misy zavatra mihisatra agny de misy tsy motiveny sasany de meo motivation de meo fitaovana any anatin'ny huis clos de l'administration fitenenanay azy meo carburant zay tokony azo carburant meo fitaovana zay tokony azo fitaovana meo voninahitra zay tokony azo voninahitra le maro voninahitra nandalovan'ny président regny sy ny sisa mba zarao amin'ny mpiasa-panjakana mbola velolo izy regny fa tsy maty ndray zay vao isofana mozika nefa fa tsy mahay nitsony izy sy ny sisa zavatra sahala am'zany namana amin'intso mila jerena fa le icroiser les bras sahala amin'ny ataon'ny mpiasam-bahoaka maro be am'izao fotoana zao tsy mety amiko mahamenatra le izy tsika hoe de tsy menatra tenenin'olona sanandro tsika mpiasam-panjakana eo ary misy tsy mety ary misy kolikoly ary misy an'zao manina raha miara-morona de samy mamaky texte de samy manao ny asa manandrify azy iverenantsika io zay raha rankapoben'izay fa ndresaka tsy fandriam-pahalemana moa sika misy ny teny hoe
avy amin'ny mpitondra sy le raharaham-pirenena misy amin'izao fotoana izao ihany manosika an'le olona ho any amin'le resaka insécurité asa ahoana ny fomba fijerinao za mahantra ny olona za aloha namanambinitsoa olona raha ohatra ka mahantra zany moa de ambadika an'izay miteny mangalarana mamono olona rehefa mahantra marina fa mahantra atsika de zany hoe aniraka anao hamono malagasy havanao tsy mety kosa raha izay faharoa enao ve mieritreritra fa le mpitondra rehetra hatramin'izay nanomboka nazahotsika fanjana fahaleovatena zay de mananeritreritra hoe hanao zay hahafatin'ny vahoakany tsy any valy namanambinitsoa sisy mpitondra mananeritreritra hamono ny vahoakany zany fa raha fa tsy mihodina ho iaho le machine administrative de sy maintsy zao hiany ny fiainatsika ny olana eto amintsika nge tsy andramatsika arovana le mpitondra tsika fa halemena enjehina de averiko ty resaka ty mba ho hitan'ny vahoaka malagasy ho henony sasany zay mihaino azy amin'ny radio ty averiko ary tazomako mandrakizay ny dikany la guerre de maniraka miaramila hamono ny olona manao guerre aminao misy faty olona agny zany misy zavatra mampanahirana any de maninona ny rosianina tsy manda tsy manohitra tsy manenjika ny Poutine izy manao guerre amin'ny Ukraine fa raha izavatra misy anaovantsika ny mpitondra atsika eto Madagasikara no mahazo ny Poutine efa resy rosianina zay réflexe kely zay no tiako apitaina amin'ny vahoaka malagasy hoe maninona isika raha miara-mirona manampy ny mpitondra atsika mba hanasoavany atsika hanatanterahany ny vinany hanatanterahany politique générale de l'État mba hahasoa sy hahasambatra ny ambany lanitra nampanohitra natoherina na tsy miteny indrindrandrindra isika mpiasa mpanjakana zay mbola menatra ho tenenin'olona hoe nareo manampy ny mpitondra de iza zany hiasa ho aniza zany itsika hiasa ho an'ny mpanohitra ve hanongana sa hiasa hanampy ilay mpitondra perinasa zay nanao fianianana araka ny lalam-panorenana araka ny lalàna verona za de namana ambinitsoa tafiditra tanatin'ny piège io zany isy fotoana tsy niteny satria matahotra Facebook era matahotra wawawa fa teo za vao niverina indray ny saiko hoe hay mamitaka ny tanin-drazako aho mamitaka ny vahoaka aho mamitaka ny fireneko raha tsy mijoro hiasa manampy ny mpitondra fanjakana zay mitondra araka ny lalàna velo so de efa nahazo seza tsy resaka seza ka raha tsy mahazo seza de inona moa zany azoko anampina azy namana ambinitsoa inona zany azoko atao raha misy olona zany tsy mahazo seza de ahoana ny fomba hanampiany ny mpitondra fanjakana mba hampandroso ny vahoaka amin'ny alalan'le seza nge no apitako le fahalalako sy ny fahaizako fa raha sisy seza de mirenireny sala misasany mitsiontsioka de mipetraka ambony tamboho de mifoka sigara tsy manampy ao am'izay fa mbola mandoto ny rivotra iainana sy ny tontolo iainana ka izay ny ijoroany eto manomboka am'izao ohatra sisy langazy miova sisy ampitahoriny izanizy eto fa zahay de miasa ho an'ny fanjakana miasa ho an'ny vahoaka satria zay no anakaramana anay fa tsy hiasa ho an'ny mpanohitra fa za kosa rehefa misy zavatra tsy mety namana ambinitsoa de miteny aho hoe ty tsy mety kosa fa raha misy mety de ampina ino moa zany nahalava resaka trophée sy ny sisa ary sisy mahasamy teny an'igny satria tonga de olona mahantra ve de nahazo trophée sy ny sisa hazavaiko eto amin'ity écran ty mba ho hitanareo de ho heninareo amin'ny radio ny visionko zany ny fomba hitenenako azy tsy adala ny mpitsara any Afrika ireo mpitondra firenena sy ny sisa reo nanomen'le olona ny trophée namana ambinitsoa fa ny détecteny zareo avy lavitra hoe ity mpitondra anankiray ity de manao foot-drafitrasa matanjaka fa raha vita io foot-drafitrasa ataon'ny président io de isany antsoina hoe pays émergent en Afrique fa tsy sous-développé intsony Madagascar autoroute raha mbola ho vita nge io hôpitaly manara-penitra sy ny sisa sekoly manara-penitra mbola ho vita reo kianja manara-penitra mbola ho vita reo iza ny igokany mamin'io iza ty hitondra manaraka agny no igokany mamin'io zay tsy kontereko azy fa mafy aminy manao azy satria sady tsy mihinana ny vahoaka ny sahirana ny tratrany insécurité ny tratrany cyclone sy ny tondra-drano
no tsy maintsy atao le fotodrafitrasa fa raha vita io fotodrafitrasa na io resaka téléphérique sy ny sisa io raha vita io d'ici 5 ans izaka ny adapinaritra ny mpampiasa azy ny olona hitondra manaraka ao no hitavana ny zavatra ataon'olona fa isika zany mahay mamotoka amin'ny resaka réseaux sociaux sy amin'ny resaka communication négative tsika eto Madagasikara fa salaminay reto moa zany manakavaly de tsy matahotra an'izany na manambinitsoa fa zay tenenin zareo na misy lelaka na maninona koa no tsy fatako tsony de ataoko ny asako mba contribution ko fandraisako anjara amin'ny fampandrosoana ny fireneko sy ny fijereko ny taranako moa ve manana an'izay philosophie sy ny conviction sy zay vision zay reo mpiasa-panjakana rehetra na manambinitsoa zay le question mipetraka raha samy manana an'izay tokony sisy menimenina am'izany resaka ny sécurité zany satria miara-morona mandray ny andraikitra ny tsirairay raha samy raha an'izany sy tokony sisy menimenina eto ary kere ary zao sy ny sisa satria raisiny ny andraikitra manandrify le kere raisiny andraikitra manandrify ny sisy tanitsika io zao misy fotoana mandray andraikitra manandrify azy ny any amin'ny faditserana na amin'ny ladoany iny sy ny sisa mahatratra volamena zao anatina tsy fantako anaty kibon'olona any ka azo asiana volamena sy ny sisa tratra foana zao tatoato satria misy no azo prime de miasa tena miasa mijirika engany mbo tratra foana zay manao na inona io na le papiditra na ny mpamoaka zao tratra resaka héroïne zavatra efa saisie manjavona ny ambony ny satako am'izay centaine de kilos efa zava-dehibe zany manomboka mivoaka daola ay ny zavatra atao saisie koa mbola ahodiko rantizalahy ny mahagaga andre matompa-olo ange efa mafimafy le fipetra raisy nefa mbola misy samy manao ohatra misy manao défi any tanana efa zatra mitsotra eo de mbola mieritreritra ry zalahy hoe sy ho traingo izy na tsy ho sahy atao nininona fa manomboka am'izao rehefa traingo rehefa tratra de zay tratra mamafa ho ny miaramila de tokony ataon'izay daholo ny rehetra fa tsy atao sélective kosa le izy hoe fidianana olona hoe izy no hatao de izy tsy atao fa raha fa mihatra io lalàna io raha fa henjany io lalàna io indrindrandrindra président sy ny premier ministre sy nareo membre ny gouvernement anatiny enimbolana io de sisy zavatra malototsony eto fa zay tratra mamafa zay tratra gadra zay tratra mamafa alaina baraka mihitsy avoaka amin'ny Facebook sy ny sisa sisy masahy tsony io fa natahorana 2 semaines 3 semaines de mijanona ndray de miverina ndray koa ry zalahy de izy mieritreritra zay fa tsy anetsafa tsony vetivety anetsafa de mivoaka vetivety tany mora de mivoaka non arahana maso zay tratra tonga de asiana suivi daholo ny zavatra rehetra de sisy mahasahy manao na havaniza zay tratra de mamafa zay tratra de ampiharina amin'ny lalàna de zany nampandrosany roanda vetivety ange mandatsaka anao fony bombo eo amin'ny arabe eo mitra violon anao zay nefa fonina bombo fa hatramoviana tsika vo hazaka an'izay satria raha fampiharina zay lalàna zay na manambinitsoa de imenimenina ndra io fa manao didijadona nefa le lalàna izay ny lanina atao amin'ny parlement ihany no ampiasaina de avadika hoe didijadona mety misy zao lalàna miteny hoe manomboka amin'ny 20 alina de njena zay mivoaka rafla de zay zany tsy anao karaoke ry zalahy fa nareo no iza de zay zany tsy anao kabare de zay zany itsika mihitsy no efa zatra gaboraraka de raha vo ampiharana lalàna de mingonongonona menimenina de hoe dictature sy ny sisa ampafiriny misy any Chine zany ampafiriny misy any Corée du Nord zany fa izay zany le izy sarotra poretina marina sarotra ataony vahoaka sala mifota koa raha teny tazomana mafy de miporitsaka avela mikenakena mbola miporitsaka ihany de anaovana azy zany hoe ampiharina ny lalàna de za miantso le tompony andraikitresana ambaratonga an'izay tendrena isaka ny larobia io na manambinitsoa misy fotoana koa lasa lakamisy ny fanendrena azy ataovy ny asa ry zalahy de aza menatra nizaniza fa tsy Andry Rajoelina nge no asatsika fa ny Madagasikara ny firenena ny administration publique fa izy fotsiny ny président eo hoe tsy miasa ho an'ny prime ministre nge tsika fa miasa ho an'ny vahoaka ho an'ny tanindrazatsika de aza mety fendrifendron'olona eo fa misy lelaka io de TGV ndray ry polo hoe tsy fatako koa na amin'inona koa TG inona koa rehefa avy eo fa zay miasa eo de miasa mandra-pialanay amin'ny toeranay fa raha samy manao n'izay mokondoha zay tsika mokondoha tsara nge zany fa tsy mokondoha ratsy tsy maka côté na mpanohitra na maka côté na mpitondra na maka côté olona zany tsy olona no topoina fa ny tanindrazana fa raha topoitsika ny tanindrazantsika tsy ny vahoaka de tsisy daholo zao zavatra tenenina zao sisy an'ireny centre cancer hanampiako azy tonga de meko solution fa ny dina raha hitako mapetraka amin'ny sisy tany any tena fehezana ny tanàna na manambinitsoa izy ngo efa lalàna vela 2004 loi sur les dina Madagascar ino tokony ampiharina faharoa au lieu de hanao recrutement itsika amin'ny police nationale monsieur le ministre ataovy matanjaka ny fanafarana ny
matériel mahakasika ny police scientifique fa raha io zany développé eto amitsika sisy mahasahatsony iny antsy nampiasainao ngeka iny foagny vao voarainy tananao tsisy gant na hoaizanao rehefa misy fichier tratranao na nao mpanolana io rehefa vao misy singambolonao nilatsaka teo na ny ranonainao mipetaka tam'le olona tratranao fa izay ny mbola mahapahasahasaha an'ireo olon-dratsy amitsika eto le tsy fisiany zay resaka empreinte zay fa ny empreintsika zany tsy haiko systématique fotsiny amin'ny karatra nefa ny antony anaovana an'iny mba ho fichier hoe ananana ny empreinte ka iny fois za vao mikitikitika zavatra n'olo tany na nangalatra na namon'olona na nanolana tonga de efa tratra hoe rano na ty ary tsisy andangany io fa tonga de tratra manaraka an'izay le test ADN matosy mahakasika ny test ADN zany tokony vidina ajanona aloha le recrutement raha ohatra ka mitovy ihany ny sandany ny fanaovana recrutement sy ny sandany fividianana an'ireo matériel zay anaovana an'izay police scientifique zay de mandeha ho azy io manarakaraka an'izay nety ho halandry zalahy tenenako an'diny iza marina ny responsable amin'ny ville raha resaka force de sécurité FDS ny police ve sa ny gendarme iza ny responsable ny any ambanivolo mila zaraina tsara le izy fa ty resaka mixte sika ty zany tsy fantatra tsony ino ny andraikitra ny miaramila miambina ny sistany ambeny ny volamena atsika ambeny ny zavatra miditra ny arma miditra eto sy ny sisa ambeny ny trondrosika satria misy ny tafika andranomasina misy ny tafika anabakabaka misy ny tafika tanety sy ny sisa samy mandray ny andraikitra zay manandrify azy de mandeha ho azy io meo matériel reo olona reo mba am'izay mena motivation ny mpitandro filaminana asonitra grade zay navita exploit sy ny sisa mandeha ho azy ny zavatra rehetra ka zay no sosikevitra avy ety amiko na manambintsoa ankoatra n'le firaisakina sy ny fahatongava saina ny fonctionnaire rehetra isany ambaratongany ao koa ny olombofidy manana andraikitra ny olombofidy indrindra ny maire ny ben'ny tanàna sy ny gouvernora regny ma tokony fidina rehefa lasa chef de région regny amin'ny famehezana an'izay sécurité zay raha ny miasa amin'nisy olo tena mpanjakana eny amin'ny faritra zay adidiany manontolo ka za mino fa miverina eto amin'ny manaraka ao de efa sisy tsony zany tsy fandriam-pahalemana zany raha manaraka an'izay teneniko zay fa raha tsy anaraka de tatiavinareo tianareo zany no fiandrifendron'olo eto ambanimbaninyolona tsika piasa manjakana tsika piasa mbahoaka hoe tsy mahay ninoninona tsy mahavita ninoninona piso lelaka de za miasa fa raha za manokana aloha raha ny tany misy azy na manambinitsoa tsy avelako isy insécurité zany manontania anareo zay ny tany misy ahy za tsy commando fa mampiasa ny texte aho de mampiasa ny tokony hampiasaiko sy ny fahefako zay ananana menahy fa tsy hiandro baiko avy à gauche na droite ny chef district sy ny préfet zao manana tobily vaovao nomeny président regny de atao inona regny taterana charbon sa taterana raketa sa taterana vilo sa hanaovana inona hanaovana le asa tsika ny amo zany zay manakaiky ahy de ataoko na tsy ho tianareo zao de tsy maninona satria mba mitose ahy inge mbola tsy maharary noho ny tenenako tsika mpiasa-panjakana mitavozavoza ny fahararin'ireo vahoaka voatsindronany tsy voativitra tsy veriomo sy voadoro tanàna sy tratrany violen'olona sy ny sisa amin'ny resaka ny sécurité ty fa ny atsika zao mbola resaka amin'ny télé mbola resaka amin'ny radio ny heno mbola resaka amin'ny Facebook fa le olona mijinjan'io le vahoaka zay arovantsika ny ainy sy ny fananany no mijinjany le insécurité de hiandry an'iza hiandry ny président hiandry ny premier ministre hiandry ministre zay vo hanao ny asatsika asika de misy sasany moa zany tezitra raha miteneniko hoe misy faneva zao amoron-dava ao de milamina ny tanàna de maninona raha manao faneva daholo reo colonel rehetra retraky Madagasikara zany de maninona raha manao zany hoe nisy an'zany Paolo zany chef district tany Betroka de sisy dahalo tsony tany maninona raha manao Paolo daholo nareo fa sy hiandry any Paul fa atao zay manandrify fa lasa hoe mihaino le mpitenin'ny mpanao politika resika de hoe filohan'ny république tsy mahavita azy io satria izy no nanendry andreo non tsy asan'ny filohan'ny république zany manendry anao ny asany de izy koa tsy aniraka anao sanany bareraka koa izy hoe itenenao ndana zalahy mba enjeo dahalo ry tompoko lazo tompoko vavy ndana manenjika dahalo de ataon'izay foana avetsika de tsy mety le izy fa raisina zay manandrify de misy miteny koa zany io fa mety hitady toerana le rio za tsy hitady toerana efa niteny taminareo namako ao hoe taleny fa raha ny ambony amin'ny toerana ekeko raha za mbora zany président ny synady marobe miteny fa maninona tsy atao ministre atao SG non taleny fa narahana de arahana zay nitenenina zany ny antsona hoe honnêteté intellectuelle fa tsy andrano koa de ataovy des jeux vetivety aroa ao de nataovy ary non talé de mijanona eto fa ataoko tsara ny asako de ataoko tsara koa ny asako zay miteny aminao fa mafy be nanaovan'izay pasteur andray mandeha zay hoe tsy voabaiko anao ve ny namanao tsy miasa nefa anao miasa
fa maninona tsy bekonao hiasa salaminao le namanao mpiara-miasa sarotra be zany ahoana moa nibekoko azy za nge tsy lehibe zareo fa président fotsiny le syndicat iny za directeur kely any anatina organisme rattaché ministère ahoana moa niafahako baiko satria misy namako marobe SG DG lehibeko zany zareo ahoana moa nibekoko ny lehibeko fa mampatsiahy fotsiny anay niasa atsika administrateur civil mba tsy tenenan'ny olona atsika salam corps sasany hoe ripanao kolikoly ripanao kolikoly de zay no tenenako eto hoe ndao mba samy andray andraiky samy andamambavy tsika atao anatin'ny corps tsika mba tsy avy amitsika le fanafitohinana mba tsy ho avy amitsika le tsantokantsy sy tifitra miloha sy ny fanafiana sy ny sisa fa mety mba avy amin'ny corps hafa de anjaran'ny lehibe ny corps hafa sy ny président zareo koa no mananatra anjareo miteny mampirisika anjareo fa kosa zay miasa na manambinitsoa ka misy manimbazimba azy reo mpanao politika na sénateur na député sy misy an'izay any antsefatsefany any de arovana iny syndicat zay hoe tsy mety ary za tam'za mbola nanao chef district sy za tsy manana lehibe akoatran'ny texte de ny olona ministère ty ny ministre sy ny sisa fa za tsy bekona député zany sy raha zany fa valiko hoe anao tsy lehibeko fa mpiara-miasa fotsiny tsika anao ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry de miara-miasa fa misy am'ireo ireo olona tataraitsika reo mpitandro filaminany misy no miray tendro amin'ny olon-dratsy de zay mampizay sy tandreo olon-dratsy sy mijiolahy reo mahasamy tsindronantsy sy mitifitra io hoe mbola ho voaro zay satria rano nange namanay rano nange miara-miasa aminay fa io zany tsy tokony fidianana nadalo ambony latabatra nadalo anaty akata nadalo anaty ranomasina nadalo anaty ranomamy fa rehefa dahalo de dahalo rehefa sazina de sazina de hiandry an'izay tsika anatin'ity taona ty hoe mba firy zay tratra tena migada